Betsaka tamintsika no nandefa mesazy tamiko mahakasikasika ny situation an'le H1B aty États-Unis. Ho an'ny mpanaraka amin'ny page de nanao vidéo tany aloha tany mombamomban'ny kategoriana visa anankiray antsoina hoe EB3 zay ahafahanao mifindra monina aty États-Unis. Natsidika resaka kely momba an'io H1B io tao amin'io vidéo io de zay no nampatonga ny maro anisa tamintsika nanontany mahakasika an'le situation am'izao aty États-Unis mahakasika an'io H1B io. De zay no vidéo antsika androany raha liana am'izay ianao de araho hatramin'ny farany. Na tsy liana ary ianao fa manana mpikasana ny hianatra aty États-Unis de inoko marimarina fa tena manampy anao ny fahafantarana an'izany hoe inona ny atao hoe H1B na hoe inona ny situation an'io H1B io am'izao fotoana izao aty États-Unis de araho hatramin'ny farany ary. Maro moa zany ny fanontaniana napetrakintsika ohatrany hoe miatra eo no eo ve io ordre exécutif io ahoany ty $100,000 be ty za zao zay menakavy efa nahazo visa de ho any États-Unis zay am'izao fotoana izao am'ty volana ty na hoe amin'ny volana manaraka sy ny sisa de ahoana ny momba anay sy ny sisa de za koa efa manao application efa misy ny sponsor sy ny sisa am'resaka H1B de ahoana ny fandehan'izy io. Tena tsapako be mihitsiny ny frustration zay anetsahintsika tsirairay avy any satria tamin'ny vao natao sonia le ordre exécutif ary de mbola somary vaky be le izy tsy nisy fanazavana niaraka taminazy fa hoe iny de iny aloha zany no miatra. De mialohan'ny hanomezako ny aviako momba an'le izy zany de zavatra anankiray tiako ho tsindriana hoe raha manana cas tena hoe spécifique ianao de tsaratsara miresaka amin'ny ilay compagnie sponsorisé anao satria zareo manana ny avocat zay tena hoe mahay tsara ny situation anao zany. De ny aviako eto zany juste manome anao fotsiny hoe ohatrohatry ny ahoana marina io situation io am'izao. De anankiray koa raha mpanaraka amin'ny page tsika de mahafantatra tsara fa zahay am'izao fotoana izao de efa manomana famindrana statut amin'ny visanay am'izao fotoana izao mba hivadika ho LPR zany. LPR fanalavana anazy lawful permanent residency de manana ny avocat-nay manokana zay de ny avocat-nay mandefa communiqué foana rehefa misy mise à jour-na lalàna mahakasikasika ny fifindra-monina aty États-Unis de misy mise à jour mihitsiny nomeny anay mahakasika an'io resaka H1B io satria fantatry zareo tsara fa mpianatra nahatongavako taty de manao ajustement statut ao amina kategoria fifindra-monina zany. De raha ohatra ianao ka liana am'izay fanazavana avocat zay de ho tonga direct tany amin'ny MP anao any le lien mba ahafahanao mamaky tsara hoe ohatrohatry ny ahoana marina ny tena fanazavana olona avocat zany momba an'izy io fa raha liana am'izay ianao de soraty ao amin'ny comment ao hoe update UPDATE zany ao amin'ny comment ao raha liana am'izay ianao. De ny zavatra tiako tenenina sy ny aviako momba an'io H1B io de voalohany indrindra aloha aty États-Unis États-Unis de anisan'ny tena hoe tany mandala ny demokrasia. Ny zavatra rehetrarehetra mipasy ao amin'ny congrès ny zavatra soniavin'ny filoham-pirenena sy ny sisa de matetika misy groupin'olona ohatrany hoe mahita hoe tsy
mety le lalàna pasaina sy ohatran'izany de misy groupina avocat na groupina ohatrany hoe immigration ohatra ny resaka eto, de misy groupin'olona reny université mandeha miady an'le izy any amin'ny fitsarana sy ohatran'izany. Omeko exemple fotsiny nareo raha ohatra nareo mpanaraka ny situation politika aty États-Unis de fanjakana amin'izao fotoana izao de miteny hoe tokony hajanona amin'izay ilay antsoina hoe birthright citizenship, izany hoe ny ankizy izay teraka aty États-Unis de lasa mizaka ny zoom-pirenena aty. De ny olona efa mipanika tamin'izay fotoana izay kanefany be da be ireo entité organisation ireo misehatra amin'ny fifindramona no miady anazy any amin'ny fitsarana. De izay no mampatonga anahy miteny antsika hoe aza mbola taitaitra aloha fa ny situation-nao amin'izao fotoana izao aloha jerena tsara hoe ohatrohatry ny ahoana. Manana namana haisiana be da be ohatra ihany raha ohatra ka hoe mpanaraka ny situation politika aty ianao de najanona ny fanjakana amin'izao fotoana izao koa ilay visa ahafahan'ny haisiana mijanona aty États-Unis. Betsaka ireo haisiana sy misy firenena telo moa zany izy betsaka tamin'zareo ny tonga de hoe ndao ary hody, nefany rehefa tena niady ny organisation izay misehatra eo amin'ny resaka immigration de nitenenin'ny fitsarana hoe tsy mety ity fa lalakafa atao raha ohatra hoe te hanova an'le lalàna zany ianao na le hoe izay olona mitondra eo. Zay zany voalohany hoe aty États-Unis de tany demokratika aty de tsy tokony mandray décision hoe aingana be zany ianao fa miandry an'le situation de zay ny tsara iresahana amin'ny avocat-nao. De ny faharoa izy ity miovaova be izy io satria le zavatra resahantsika teto de avy amin'ny alalana ordre exécutif no nahazahoana anazy. Mbola hisy antanan-tohatra maro io na de hoe efa miatra ary le izy mbola misy antanan-tohatra maro io vao tena hoe miatra. De zareo koa ary mbola mijery hoe ahoana ny fomba hampiarana anazy. Efa be da be zany ny zavatra mandeha any mba ahafahan'ny fanjakana midetermine hoe tena mety marina ve ity fanovana ataontsika ity. Zay ny faharoa. De ny zavatra fahatelo tiako resahana momba an'le izy hoe raha ohatra ianao ka efa manana visa H1B de tsy mahakasika anao iny resaka iny. Zay moa zany no mise à jour navoakan'zareo tao aorian'le ordre exécutif. Raha ohatra koa ka manao application ianao amina H1B ka ny sponsor an'le visa de misehatra eo amin'le antsoina hoe non profit, ohatra hoe fianarana, ohatra hoe boîte de recherche, ohatra hoe manao recherche ana fanafody, agriculture sy ny sisa sy ny sisa. Tsy mila matahotra ianao satria ao anatin'ilay antsoina hoe cap exempt ny karazana organisation ohatran'ireny. De farany tiako tenenina momba an'le H1B indrindra isika izay mbola mpianatra mitadiava aloha alternatif ankoatran'le H1B satria mbola misy complication zao io H1B io mbola tsy fantatsika tsara hoe inona ny tena zavatra tsy maintsy hitranga. Raha ohatra zay ny tao an-tsainao tamin'ny voalohany hoe rehefa vita ny fianarana de haka H1B sy ny sisa sy ny sisa de manana option hafa mba ahafahanao zany tsy ho tapohan'ny sampona. De zay ny vidéo antsika androany fa inoako fa mety nanome antsika fahazahoana antoka kely hoe mbola zavatra tsy de mampatahotra le izy fa mila manaraka an'ilay fivoaran'ilay vaovao fotsiny tsika. De zavatra ataoko eto amin'ny pejy eto. De raha liana amin'ny fifindramonana aty États-Unis ianao dia arao amin'ny pejy na zarao amin'ny olona izay liana amin'ny fifindramonana aty États-Unis. Raha ohatra koa ianao ka liana amin'ny resaka tips amin'ny fampitomboana ny fahaizanao teny anglisy, tsy mampianatra teny anglisy ny pejy fa manome tips amin'ny fomba fianarana langue anankiray anisan'ny teny anglisy de
arao ny pejy de zarao ny vidéo. Zay ary fa de amin'ny manaraka indray masoto.